ny epistily izay nosoratany Paoly ho an'ny fiangonana ny Efesosy. Efesianina toko 5:2 ka hatramin'ny 7:30 ry havana no hitondrana ny toriteny amin'ity alahady voalohan'ny volana Oktobra ity. Tena rabaky teny mihitsy hoe ray Oktobra zany, ary indrindra ihany koa loahevitra vaovao ny mpanjintsika, kanefa eo ihany koa ny hitrotroana-bavaka ny ray aman-dreny mpitandrina mivady sy ny ankohonana. Resaka volana Oktobra tsika ry havana, any Eropa any zany, ary rehefa tonga aty Madagasikara ary zay rivotra zay, dia rehefa volana Oktobra dia ataondry zareo hoe Oktoberfest. Misy fety be foronina, resaka marketing moa no ambadika ilay izy, dia misy fisotroana sy ny sisa. Oktoberfest. Fa zao koa nefa, ary malaza zany any Allemagne. Fa zao koa nefa volana Oktobra koa amin'ny lafin'ny fiainam-pinoana dia ndeha ataontsika hoe Oktoberprest, satria volana Oktobra zany dia vanim-potoana lehibe teo amin'ny fiainan'ny réformation tamin'ny taonjato maromaro lasa, ary tany Allemagne ihany koa zany. Fa ny anio indray koa dia ity indray tena Oktoberfest, zany hoe ray Oktobra mihitsy indray hitsotrotrika am-bavaka, hampahirezantsika ny ray aman-dreny mpitandrina mivady sy ny ankohonana. Dia rehefa mifampiresaka teo zay sy ny ray aman-dreny mpitandrina, dia inona pastera zany ny teny faneva, dia hoe le ato anaty perikopa ihany. Rehefa jerena indray nefa ny perikopa tena miresaka fianakaviana mihitsy zany, tena resaka hoe fanambadiana, mariazy, fifankatiavana sy ny sisa. Dia Andriamanitra moa manana ny hevitra, fanamasina moa mitaridalana, dia io ny anompanantsika rehefa nandinika teo. Dia io Efesianina toko 5:2 ka hatramin'ny 7:30, tsy iverenako vakiana tsofa, efa nyvakiana tsara izy teo eny apelatanantsika ny baiboly rehefa mba tonga any an-trano, mbola azontsika iverenana any amin'ny fotoana rehetra izay mahamety azy. Fa raha fitinina fotsiny dia izao lafin'ny tandroasina ny tena resahan'i Paoly apôstôly eo mahakasika ny fiainany atao hoe tokantrano na hoe etika, ny amin'ny fiainan'ny fanambadiana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao, ny etika zany dia tsotra ihany hoe aka ohatra kaiky hoe misy tavoahangy anankiray dia misy soratra eo ivelany eo ny mahakasika ny ao anatiny eo, na baoritra anankiray zany, dia lazainy eo amin'ny atsipriany hoe tia dia menaka 2 litra ny lanjany, zao ny taharony etsetraetsetra. Dia raha io ny soratra eo amin'ny tavoahangy eo amin'ny etikety, ary zay moa no nazaona le hoe etikety, dia tokony ho zay zany ny ao anatiny ao, tokony menaka resahany ety ivelany iny. Rehefa miteny hoe tsisy cholesterol dia tokony tsisy zany le menaka, fa tsy hoe menaka ny soratra eo amin'ny etikety dia vinaigre ny eo. Ny tinambara amin'izany zany dia mampahery Paoly apôstôly ny amin'ny fiainan'ny fanambadiana kristianina, ny amin'izay fitsipimpiainana, fitsipipitondran-tena tandroasina tokony atao, tokony iainana, tokony ivelomana, ny amin'ny fifankatiavan'ny mpivady, ny amin'ny fiainam-pianakonana, ny amin'ny fiainan'ny fianakaviana. Raha miresaka kely fianakaviana tsika, ny tena izy amin'le fianakaviana io dia anaka ny fototeny, dia tokony le famille restreinte zany le fianakaviana, fa mifanohatra amin'izany moa zany ny fijerintsika malagasy hoe rehefa miresaka fianakaviana dia le fianakaviana malaladalaka zany, efa tafiditra eo dadabe sy bebe sy ny zanaka nabavy sy ny sisa. Fa raha miresaka hoe ankohonana dia tena le famille restreinte ihany, hoe dada sy neny dia miampy ny zanaka. Indraindray mantsy ireny avahana kely ihany, satria voizina be io mandritra nyity volana Oktobra ity ry havana. Ka
raha miresaka Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana ny Efesosy. Paoly apôstôly tsy le mbola andrasana fa efa tonga izy zany dia efa nanoratra ny epistily vatana ho an'ny fiangonana ny Efesosy a. Raha miresaka izy zany eo na amin'ny lafiny hoe tandroasana tokony atao ny amin'ny fiainan'ny ankonana, fiainan'ny fianakaviana, ny amin'izay ifandraisan'ny fiangonana amin'ny Kristy, ny amin'izay ifandraisana ifankatiavan'ny mpivady izay nilany lohan'ny vavy tahaka ny hoe Kristy ny lohan'ny fiangonana sy ny sisa dia misy zavatra fahamarinana vitsivitsy ry havana azo resahana. Efa ankonana ray mantsy Paoly apôstôly sy ny fiangonana, ankonana ray koa ny fiangonana sy Kristy. Raha eto amintsika tamin'ny Fjkm Isotry Fitiavana zany dia ankonana iray ny na fianakaviana iray ny fiangonana sy ny ray aman-dreny mpitandrina, ary ankonana masina miafaka voatokana. Ka ny mpitandrina sy ny fiangonana eto amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana dia ankonana iray mifankaty, mifanasoa ary mifameno. Mifankaty, mifanasoa ary mifameno. Raha miresaka ilay hoe Isotry Fitiavana moa tsy ho resahako tsony fa efa le fitiavana iny zany efa tsy ho resahako tsony zany iny amin'ny ankapobeny. Fa raha miresaka zany hoe fifankatiavana zany ry havana malala ao amin'ny tompo, ka araka ty ambary ty hoe Jesosy Kristy tia ny fiangonana, tia ny fiangonana, lohan'ny fiangonana, dia izao misy fifampiresahana ao, tsy maintsy misy ny fifampiresahana, ary Jesosy Kristy no lohany manao ny déclaration zany. Tsy maintsy izy aloha zany manao déclaration, itsika ty azy fa izy efa maninona tia taloha atsika, fitiavana mandrakizay ny itiavako anao, no tiava ianao, izy zany efa manao déclaration ny Jaona 3:16. Dia tsy hoe tia fotsiny, hay tiako ianao, hay vita, tsia, fa misy endrika anehoana izany, mamonjy famonjena io resahany amin'ny soratra masina io, manavitra fanavotana io resahany amin'ny soratra masina io, ary fifandraisana mamonjy famonjena, satria efa very isika noho ny amin'ny dadabe Adama sy neny be Eva dia nandova ota, ary tsisy hafa miala amin'izany. Fa zao voavonjy isika noho ny amin'ny Jesosy Kristy, ary isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra raha manaiky azy ho tompo sy mpamonjy. Efa navotany isika lay fanagejan'ny fahotana lasa fanafana ao amin'ny Jesosy Kristy, ary tsara fifandraisana amintsika satria misy fifamatoram-piainana lalina mifaningo pakitaka mpifankatiany, relation intime. Raha tia zany ianao Jesosy Kristy zany tia ny fiangonana, dia tsy vitany miteny fotsiny tiako ianao dia vita eo. Izy ny olona hoe adalo ianao, azafady amindresaka, fa misy endrika anehoana izany, ary misy toetra takina amin'izany koa ry havana malala ao amin'ny tompo. Dia inona ny toetra takina amin'izany atao hoe fitiavana sy fifankatiavana zany? Ny fahafoizana, ny fanahin'ny fahafoizana. Ao anatin'izany fanahin'ny fahafoizana zany izay tsara indrindra any aminao no omena azy, ary io fanahin'ny fahafoizana io, ilay tsara indrindra io, dia ilay toetra n'Andriamanitra mihitsy, ilay Andriamanitra tia dia nanome izay tsara indrindra. Inona ny tsara indrindra tany amin'Andriamanitra ray ry havana? Ny zanany
lahatokana ary fantatritsika zay niteraka tsara indrindra amintsika malagasy tahaka ny firenena tatsinanana rehetra ny lanjany zany atao hoe zanakala zany lahatokana nanidry zazaka terata ny tsara indrindra ny nafoiny ka mitoetra takina zany raha tena ty dia manana ny fanahin'ny fahafoizana ry havana malala ao amin'ny tompo misy adidy ao misy andraikitra ao misy zo ao fa ny zava-dehibe dia fanana ny fahafoizana amin'ny atsarana amin'ny fahafenona amin'ny kalitaoany amin'ny abetsany amin'ny lafin'ny fandaminana quantité qualité côté organisationnel ary nitoetra takina tsy hoe fanahin'ny fahafoizana ihany fa manana fanetretena sady ao ny fietretena no ao ny fanetretena tsy fanetretena hitraitra afandray mantsiny ino mantsy zany le fanetretena hitraitra hoe ataontsika resy mpinamana hay fety ny andro 26 juin Oktobra fest za kristianina za efa tsy misotra tao mba miaraka kely fa mba atombery ela tsy leona mba manetretena kely tsia rehefa mifanoatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia fanetretena hitraitra zany rehefa hivarotana ny fanahy fanetretena hitraitra zany fa afy ty fanetreniteny ty mbola resahantsika io indrefa aveo toetra takina zany amin'izany fitiavana na fifankatiavana zany fa na fahafoizana fanetreteny ary ny faharetana fiaretana sy ny faharetana ary zany fanalahidiny fahatezan'ny fifankatiavana na ny fiombonana ary marina mandrakariva io amin'ny sehatra rehetra na amin'ny toerana rehetra na amin'ny fotoana rehetra ry havana malala ao amin'ny tompo zany nitoetra takina dia inona ny vokatra izay araka ity tenen'ny Paoly apôstôly eto ity vokatra andrasana dia zao fiangonana mamiratra Jesosy Kristy sy ny fiangonana io zany resaka fiangonana mamerivero milaza ny andry Kristy fiangonana manitona filamatra modely miavaka voatokana tsy misy fiketronana zava-dehibe zany ry havana malala ao mazany io ambaran'ny Paoly apôstôly io ho an'ny mpianakavy ny finoana ny kristianina ny Efesosy fa zao anefa tsy mandeha ho azy zany ry havana malala ao amin'ny tompo azadiny fa misy ny ambana misy ny sakana ao Efesosy eo ny fiangonana miroborobo manana ny olo fa zao misy lay tepolo tsampy matanjaka be ao Efesosy eo tepolo tsampy Artemisy Diana Andriamanimbavy Diana zay tompon'ny olona tao mamirapiratra mahataona zay amina atao hoe luxe avy amin'ny hoe Lucifer luxe nefa mandrobo any amin'ny fivarotana ny fanahy mamirapiratra mihitsy izy ary manakoako ny lazany io ambony tsangam-bato ny tepolo tsampy amin'le trano raha io hatramin'izao mbola mampitola gaga zao tontolo zao ary tafiditra ao anatin'ilay fito voalohany asa tanan'olombelona mampitola gaga eran-tany inona ty nambara amin'izany ry hafa tsy mandeha ho azy le fifankatiavana reo le toetra takina fa zao misy koa le sampy raha amin'ny fiangonana dia mazava ho azy tsotra hoe eo ny fanompo-tsampy eo ny fijangajangana inona moa natao hoe mijangajanga tsotra mampirafy Andriamanitra amin'Andriamanitra hafa tsy ampilay Andriamanitra telo zay iray tray izy natao hoe mijangajanga mety manao tandro zany indraindray moa rehefa miona amin'ny olona noho ny fahasarotana sy ny sisa dia la izy ahoana paster misy taona faneneny an-dalana mandeha tournée moa dia mandeha tongotra mandeha bisikileta mandeha moto iny ahoana paster ary ahoana ianao tsy mivavaka taiza ianao haty salama zay dia nandeha nitsabo hay fa naninona tsy letana ny mpifonona na oentina mivavaka ka la izy nge paster ary misy mahay mikarakara hay mikarakara ahoana ka la izy nge atao anankiroa paster rehefa tsy mety aty sady mety aty dia mba mety aty tsia fanompo-tsampy zany ary fijangajangana amin'ilay Andriamanitra reny zany ny ambana reny ny sakany santionany zany ry havana malala ao amin'ny tompo manimba ny fifankatiavana fiombonana ny fiainan'ny fiangonana ao amin'i Jesosy Kristy izany fa manarak'izay koa rehefa tsy lahara-pamehana amin'ny fiainan'Andriamanitra ny fotoana
makondraindray tena manahirana am'izao vanim-potoana iainantsika zao ajaranao zao ny dekona miasa azafady amintsika dekona fa sendra teto ambavako fotsiny fa tsisy atao aminareo zany ozy ny filohan'ny Fjkm zay rehefa miresaka tsisy atao aminareo zany ny amin'ny resaka fotoana mamankitsika amin'ny larobia ohatra ka tena tsy afaka pastera le io efa fantatra ray volana meloha fa ho izy ianao mbola hitsena tsisy an'izany atika tsisy an'izany atao amintsika fa rehefa tsy Andriamanitra ny zava-dehibe lara-pameana numéro 1 fiainanao ny amin'ny asa sy ny fanatanterana sampy zay dia azonareo toizana zany manontany tena zany tsika Jesosy sao dia sanatria misy lara-pameana na numéro 1 melohanao Jesosy dia fotoana zao andiniatena fa nde na tiatsika hoentitsika eo amin'ny fiainan'ny mpivady zany na amin'ny fiainan'ny ankonana da any mifarany hoentitsika eo amin'ny fiainan'ny mpitandrina sy ny fiangonana eo amin'ny fiainan'ny mpivady le mpivady aloha tsy tongatonga ho azy fa misy dingany zany tsy tongatonga ho azy iny le ary amin'ny Genesis maninona ozy andaony dia aninona misy laharana tsara mihitsy zany izy andaony ray sy reniny fahaleovatena ny eo ambadik'izay dia inony tsy ambana amin'ny vadiny mariazy sy ny sisa ny eo ambadik'izay dia ina lefa telo nofra ihany izy roro manahirana amin'izao indraindray le misy an'le fandrosoana mihemitra indraindray le larana fahatelo ny lasa voaloha indraindray tsy vita mihitsy le faharoa dia samy mandiny teny eo zany tsika arinona ny andraikitsika kristianina manoloana izany fa tsy faly mitanisa fotsiny siko mafy ny tenako mba ho mangana eo amin'ny fiainan'ny fanambadiany zany eo amin'ny fiainan'ny ankohonana dia akasarisary anohatra tsotritsika tsotra ny ilazana azy eo amin'ny mpivady ny lehilahy tia ny vadiny zany hoe raha jerena zany dia lehilahy aloha manao déclaration zay zany aloha mivoajanahary dia misy resaka eo zany misy fifandraisanao le resaka io tsy voatery vava ihany fa le vava ary ohatrany tsy mandaitra fa le tsy vava mandaitra io maso mikipy io miresaka io maso ilany fotsiny jery vehivavy eo zay lehilahy dia mikipy miresaka io zipo fo io miresaka io sy ny sisa sy ny sisa tianambara amin'izany zany dia misy déclaration misy fifampiresahana eo mety ambava mety akoatra ny vava dia misy endrika anehoana izany dia hita zany le endrika rehefa mbola miarakarakeny azafady amin'le fambolana dia hita ateriny misotro lasopy ampianarina kely tsisy amintsika amin'izany zany fa mba mitantara fotsiny reny dia tsy maintsy misy endrika anehoanao zany anao déclaration tiako ianao dia hoe dia inona fotsiny tsy mety zany misy endrika anehoanao zany iny zany le famonjena azy fanampiana azy fanavotana azy rehefa tratrariva izy atero telefôniko lobaty zara le lelako azy aizy nareo no mipetraka firy ny numanao etsetra tsisy an'izany eto amintsika ka dia misy famatoram-piainana misy dingany ao ary mefara amin'ny atao hoe fiainany fanambadiany dia reny toetra takina mitovy ihany any amin'ny fiangonana amin'ny ankapeny misy adidy misy andraikitra misy zo manana fanahy fahafoizana zay tsara indrindra amin'le lehilahy nomena an'ilay vehivavy tahaka izany koa ilay vehivavy manana fanetretena tsy mitovy ny fomba ny taizaina ny kolotsaina ny volotsaina ny tontolo nisy ny rafi-pahalalana sy ny sisa fa zao tsy maintsy manana fanahy fanetretena ry havana malala ao amin'ny tompo rehefa tia dia io tiavina ambogadina izy zany hatramin'ny fahalemeny sy hatramin'ny teboka miabo sy teboka mibo ao aminy dia manana faharetana indraindray tsy vao vita kelikely koa ro mariazy dia ny zavatra mitranga dia tsy napoiziko efa io izy io manana faharetana ary zay ny ilananao fifamenonana dia ny vokatra ry havana dia zao vady fianakaviana ankohonana
mamiratra mamerivero milaza ny andro Kristy, manitona ny olona flamatra sy modely ka tonga ny olona iteny hoe reny fianakaviana kristiana, reny tokantrano kristiana, dia anaraka anareo zay fa fantatra efa momba anareo Andriamanitra. De any fanambadiana indray zany de zao fanambadiana masina. De inona izy tsisy fiketronana sinina izy le ambarany soratra masina. Inona vakina fotsiny amin'ny Baiboly. De inona moa le tsisy fiketronana tsotra ihany zany. Tsy hoe arakaraky ny taona de melefy tsia tahaka ny fiangonana. Anjato taona vao maika mamerivery, vao maika miroborobo, vao maika velona, ary zay ny tokony ho izy. De ny fiainam-panambadiana koa tahaka izany. Raha ilaza voankazo de hoe ohatran'ny grenadelle. Zay ilay izy, ary zay mihitsy ilay izy. Ka tsy lay endrika ivelany jerena, fa lay atsarany, lay fameriveriny, ry havana malala amin'ny tombo. Raha resaka fifankatiavana zany tsy mandeha irery io zany fa misy andan'ny sekilana. De zao koa mila mitandrinatsika satria misy ny ambana, misy ny sakana, mila fitandremana tsara ny fiaina tokantrano indrindra amin'izao vanim-potoana zao. Iainana zao. Satria efa mitady andeha iroso tsy ho any amin'ny fiainam-pianakaviana tsony fa any amin'ny samy maka ho azy vokatry ny teknôlôjia samihafa zay tsisy ifanomezan-tsinona izaniza. Zao ne zao natreo amin'ny sakafo ara samy miondrikondrika eo daholo. Ahoana? Inona ny laoka? Mbola amin'ny FB aloha mandra-piandry ny entrée ohatra. Ary mila mitandrina tsika, inona ny amin'ny mila mitandrina tsara zany ny fiainam-pianakona. Ndray mandeha ry havana tany an-dafy. Tantara kely zany 10 minitra sekolalady moa zany sisitsika. De nanontaniana zany le mpianatra ao an-tsekoly. De inona mba tianao? De samy mitantara daholo, kilalao hoe zao hoe zao. De nen'ilay ankizy lahy kely de hoe téléphone misy Android. De fa maninona? Ka iny ange raha mise tena mahajerijery, tena raha mba téléphone Android de tena voakitikitika dada sy neny foana, voajerijery foana. Fa izy ange raha mise farafa kely le adiny 3 izy eo mikitikitika any, zany efa tsy hita mihitsy. Ary mamperitreritra be ry havana lizy ahoana tokoa moa zany hoe itsika ray mpianakaviany, tsika reny mpianakaviany, tsika tompona andraikitra amin'ny ankohonana, manana fotoana lava amin'ireny. Raha jeresaka amin'ny FB sy ny sisa, fa ahoana kosa ny fiainam-piankohonana, misy zavatra rindra zany. Reny zany ny ambana, reny zany ny sakana, mety animba ny fiaina tokantrano. Tsy hoe ratsy ho azy akory fa misy zavatra ifampahirezana ny makasika izay. Ny fijangajangana ihany koa tsy tian'Andriamanitra zany. Ry havana malala, amin'ny endrika amin'ny vantana na amin'ny endrika ny kolaka. Ny atao hoe fijangajangana moa raha teny tsotra zany de zay tsy fiombonana ao anatin'ny fanambadiana. Velan'ny fanambadiana, amin'ny fotoana tsy ao anatin'ny fanambadiana, alohan'ny fanambadiana sy tsy amin'ilay fanambadiana. De ndeha ho resahantsika indray ary ny aty amin'ny atao hoe fitandremana, fiangonana sy ny ray aman-dreny mpitandrina. De ahoana moa zany zao? Miloha izany raha ataontsika sary an-tsaina ry havana de zao tahaka ny Jesosy Kristy izay tia ny fiangonana. Iza moa zany zao ny ambony amin'izany Jesosy Kristy sa ny fiangonana? Ny laly loha vavy izy ny ambony. De ho resahantsika eo ny fiangonana. De tahaka izao nge ry havana zany Jesosy Kristy zany aty ambony aty lazana ny hoe tsy taka-maso sisa. De ny fiangonana zany eto. Ka Jesosy Kristy io eny izy no miresaka amin'ny fiangonana. Iny le misy fifandraisany iny de tsika koa miresaka amin'ny Baiboly sy vavaka ny ao an-tsaina amin'izany. Fa zao na de eny amin'ny fiketrahany seza fiandrianany voninahiny eny izy nafoiny satria tia atsika zanak'olombelona de nidiny izy, nanitry teny izy, nafoiny ihany, nidiny izy. Aniny anakaiky atsika olombelona. Ary tsy hoe eto izy de nalaintsika mbola nanana fanetretena izy nidina taty hatrany amin'ny fiaina. Tsy hita.
dia zavatra mahafinaritra nasandratr'ireo dia niaraka amintsika zanak'olombelona niara manandratra azy ary dia tonga ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Zava-dehibe zany ry havana. Jesosy Kristy ery ambony ery manetry tena, tsy lahatra teo amintsika izy. Raha tena mamonjy ianao zany tsy zay fa milatsaka ambany mihitsy aloha zany, ary iny tena zava-dehibe iny ry havana malala ao amin'ny tombo. Resaka indray zany tsika eo amin'ny resaka lehilahy koa zany sy ny vehivavy dia ohatran'izay ihany koa mila manetry teny tsika lehilahy, tsika tsy maintsy manatitra kely azany an-trano sa tsy zany. Zay ny tokony ho izy, ariva amin'ny ravandinenina latsaka fefana. Avy ny orana fandeha tsy mety ohatra zany raha tsy hoe misy antony manokana. Fa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny mpitandrina ny ray aman-dreny mpitarina. Dia zany zao ny ambony raha hoe jerena tahak'izay ry havana. Fiangonana samy mpitandrina. Raha jereko fotsiny ny FDF any amin'ny 164 165 any dia zao ny fiangonana dia tendren'ny foibe amin'ny synodam-paritany ny mpitandrina, dia ny mpitandrina indray tendren'ny synodam-paritany amin'ny alalan'ny mpihevitra rao amin'ny fiangonana, ary ny mpitandrina no filohan'ny fitandremana, ka ny mpitandrina no mahasoivoan'ny synodam-paritany. Tiako tenenina fotsiny amin'izany zany lay endrika fifandraisana. Dia le mpitandrina koa zany tiany le fiangonana, misy ny fiaraha-miasa, iny le efa fifandraisan-tanana izy zany tsy ho resahako intsony fifampiresahana sasy, dia midina le mpitandrina manetry tena manetry tena, tsy mijanona eto fotsiny izy fa midina aty ambany aty mihitsiny izy. Dia izy le aty ambany aty ny mila vonjy, misy marary ary dia mandeha le mpitandrina sa tsy mandeha miaraka amintsika diakona tompona ndraiky. Iny le fanetretena ry havana, le asa pastoraly sasy iny misy olona sahirana ampahirezina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ary zava-dehibe izany fanetretena izany. Dia tahaka an'izany koa ny fiangonana, misy andraikitra sy ny sisa eo ry havana, misy adidy, misy andraikitra, misy zoza isitrahana, ka ao anatin'izany ny toetra ny fanahin'ny fahafoizana, fanetretena ary ny faharetana. Ry havana malala ao amin'ny tompo amarana sady zao toriteny zao dia zao zava-dehibe ankonana iray, fianakaviana iray, satria samy efa natsoan'Andriamanitra ao anatina fiombonana ny fitandremana sy ny fiangonana, ary tsisy afa-miala amin'izany, tsy maintsy mifankativa didin'i Jesosy Kristy zany. Tsy hoe nareo eto kory zany fa milaza fotsiny izay ambaran'ny soratra masina, ary rehefa mifankatia dia misy andraikitra sy zo amin'ny andaniny sy ankilany ka misy endrika anehoana izany, ary dia misy toetra takina amin'izany, misy vokatra andrasana amin'izany, ka mila mitandrina ihany koa amin'ireo faka mangidy sany izay mety hanimba ny fiainan'ny fifankatiavana. Ary indrindra ny amin'izao sotran'Andriamanitra isika fiangonana, satria manana fanetretena koa tsika fiangonana, mieritreritra ny ray aman-dreny mpitandrina, satria andaniny sy ankilany, ary tsy afa-miala hoe hoentina mbavaka ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny ankonana. Manoloana ireo adidy mavesatra izay antsoroana, ary mavesatra tokoa nge io tsy zaka io raha tsy miaraka amin'ny Jesosy. Hoentintsika mavaka izy, tsy amin'izao alahady zao ihany, fa amin'ny fotoana rehetra izay ahatsirofantsika azy. Ary zava-dehibe zany, tsy hoentina mbavaka fotsiny, tohanana izy amin'ny lafiny rehetra, amin'izay ahafahana miara-miasa rehetra, satria ianareo fiangonana, ny ray aman-dreny mpitandrina dia mireprezente anareo fiangonana. Ny olona zany rehefa mandeha dia izy tsy mitena iny pastera miarisoa, tsy dia niteny an'izany loatra izy azafady manonona anara fa hoe iny pastera ny Fjkm Isotry Fitiavana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra aminao ny fiadanana. Amen.